tokony androkana hanapaka ny fifanarahana amin'ireo mpiasa marefo ny mpampiasa raha toa ka tsy miverina miasa izy ireo taorian'ilay 12 andro na milan'ny fanjakana azy ireo tsy hiasa ho fiarovana azy amin'ny covid-19 ny mampiantona mandritra ny fotoana voafetra sy fanarahana no azon'ny mpampiasa atao raha ny naoty navoaka ny ministera misahana ny asa ho malalaka misy tamin'ny 7 jona no namoaka naoty manome alalana tsy hiasa nefa andrekarama ho an'ireo mpiasa voasokajy marefo ny ministera misahana ny asa raha ny naoty navoaka ny alakamisy teo anefa dia afaka tsy mandony karaman'ny mpiasa tsy miasa ny mpampiasa raha toa ka efa tsy niasa mihoatra ny 12 andro no ny faharefona manoloana ny covid-19 ny mpiasa. Fenofeno ny programa ny kompania ampitaterana Air Madagascar amin'ity volana septambra ity. Raha ny tety andro navoaka ny Androany Zuma dia isidina 13 mampitoy any Antananarivo sy Paris ataony hatramin'ny faran'ny volana. Sidina 2 isan-kerinandro miainga avy any Paris mankaty Antananarivo ary sidina 2 isan-kerinandro miainga avy eto Antananarivo makany Paris. Ireo malagasy mbola tavelany ivelany taorian'ny fampiatonany sidina iraisam-pirenena no heverina ho taterina miverina eto Madagasikara. Saingy afaka miverina eto Madagasikara ihany koa ireo teratany vahiny monina sy miasa eto Madagasikara voaterinody noho ny covid-19. Tsy ireo mpianatra anohy fianarana ny ivelany irery ihany koa nefa no afaka mandray ny fiaramanidina miainga eto Antananarivo isaky ny alatsinainy sy ny alakamisy fa ireo rehetra miasa sy monina ny ivelany afaka mandray ireo sidina ireo ihany koa ireto vahiny tavela teto Madagasikara ka tsy tafody tany aminy noho ny fikatonan'ny sistany. Misokatra eny amin'ireo mpikarakara fivahinianana ny famandrihan-toerana sy ny fivarotana ny tapakily na ho an'ireo miala eto Madagasikara na ho an'ireo miainga avy any Frantsa. Tafakatra 70 ny isan'ny olona maty noho ny valanaretina covid-19 satria ny ampiray indray izy ireo araka ny tatitra nataon'ny profesora Anta Maria Daniel Volontina Androany Zuma. Miisa araka amin'ny 20 kosa ny olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ka 50 amin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Tafakatra 7 amin'ny 100 sy 5 sy 1 alina araka izany isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus hatramin'ny antombohan'ny valanaretina Madagasikara ka hatramin'izao. Ankoatra izay dia olona 470 indray no sitrana soamantsara saingy tafakatra 200 sy 700 ny isan'ireo olona mbola manaraka fitsaboana satria ny ampienina amin'ny 30 izy ireo Androany Zuma. Ny 70 amin'ireo dia voasokajy ho marary mafy ka manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly.